Eto nolonako indray zao Andriamato Henri Rainksson. Izy moa dia efa mpampianatra tamin'izah efa polo taona mahery tao mitsigalenia fa zavatra hafa misy zany no resahana aminy eto mikasika ny namana mpanao sary, mpanao gazety raha mika atao amin'ny la gazette de la Grande Île. Matoa nanantona ny Andriamato Rainksson dia fatako fa misy karazana roy fiarah-miasa nirahana tamin'ny Ramika. Ka ny fanontaniana apetraka hoe inona zao mba hoe tsaronao ny namana ndoza amin'ny fahafatesana tampoka moa zany tompo. Misaotra anareo Ramika dia azo lazaina hoe sandry ary ny hevitra misokopy taridalana azy fe izy mbola atao misolomanga na tanora mpanao sary andreny bande dessinée reny afantarako Ramika ary tsy nisaraka zay hatramin'izao avy ao misolomanga dia nisy fotoana ny rahako niasa taminy hoe apio Ramika eo amin'ity asa ataoko ity fa tsy arako fandehanjavatra fa mila anao mpanao sary zay, mila anao mpiara-mieritreritra zay dia niara-niasa tamiko Ramika fonja folohan'ny avatsa UPM dia azo lazaina hoe mpandraraha tao anatin'ny avatsa UPM zay sy Ramika tamin'izany za filoha fa izy mpandrarana mpiara tatorina zay le fandraran'izay tsy mijanona fotsiny amin'ny fiaraha-miasa ivelany fa hoe le fiaraha-miosina dia nifampita fahalalana zay sy Ramika. Izy nampianatra momba ny tsiambaratelo ny tantaran-tsary zay fantapantatra ratsy any satria nianatra momba ny gazety fa betsaka ny azoko taminy ary izy nianatra zany atao hoe fahaizana manoratra na mahatsikaiky na mifanesona amin'ny tantaran-tsary dia niaraka teny zay dia tatorina ny tenako anisan'ny naprisika azy hoe atsangahany fikambanany pitsary fa mila mitaiza isika ary fa niroborobo be ny fanaovana nireny tantaran-tsary reny tany amin'ny taona valopolo tany dia nisy fotoana ohatrany nahafaty azy hoe Ramika mihoaina indray nampianara sary etsena tamin'izany fotoana zany efa mpampianatra tao amin'ny collège Rainandriamatandry izy nampianatra sary tao dia nozaranay ny fotoana rehefa iny Ramika tsy mampianatra dia rehefa tsy mampianatra Ramika miara-miasa aty amin'ny raha riasina isika atoriana moa rehefa tsy folohan'ny avatsa UPM intsony fa mipindra teny tanina renina ka nanofotra ny hoe vohitserana vohilifanerasirana dia mbola teo akaikika ihany Ramika ary zay sy Ramika sy namana miara ary namana daty efa mianaka zay miaraka nanorona vohitsera dia anisan'ny mpanorona ny vohitsera na vohilifanerasirana io Ramika ao ny asa tanan Ramika ao ny asa soratra Ramika ao ny asa sary Ramika mbola ao mbola Ramika mbola ao ny sezany Ramika ao anoana amintsika fa miara-mitondro miara-ny eritreritra miara-mangana teo amin'ny asa zay mbany Ramika ary nisy fotoana mirahana nivoaka n'Antananarivo angatahako ny Ramika hoe manaovy ianao velakevitra ho an'ny mpianatra minjara toeran'ny sary eo amin'ny fanabeazana dia nisy fitsidihana nataony hoe tany Tomasina amin'ny famelabelarana sy ranty mikasika ny tantarany tsary zay tamin'izao fotoana indroa zay niverina tany Tomasina momba izany ary nandeha ihany koa tamin'ny sehatrafa teto amin'ny manodidina zavatra zay zany dia hoe nirahana akaiky tamin'ny Ramika tsy nohany tena nanitikitika anay zany dia ahoana nitohizany fitaizana amin'ny talenta eo fanabeazana ndraiky izy ny tanora ho tiany kanto ho tia sary ary hay amorona tantara fa io no mahasitona ny tanora indrindra alohan'ny hitiavana mamaky teny dia zay fitsaroan'izay nirahana tamin'ny Ramika sy ny andramany namoaka sy mitaiza ankizy tetsy teroa mba raisitsika tamina develina Ramika ny ankizy kely madinika mbola tsy ampitoana hoe ataoko hoe mbola tsy mahatokan-dalana nefa tokony andevana Ramika zay no mampiseho hoe hainy Ramika no nyresaky sy nampity sady reny ankizy reny zany atao sary na tantara sary zavaizay ary le fiaraha-miosina sy fiaraha-fanakalo hevitra dia atoranay tena hoe mifampitaiza tamin'ny Ramika ary dia mbola miara-miasa azy misy vinavina miombonana hoe ho avy fa 500 taona amin'ny gazety Ramika amin'ny 4 ahoana isika tsy maintsy asiana ho toerana ho an'ny sary na ny kisary hitatra
an-gazety anaovantsika faninany fankalazany faviaporo za taona oake 14 président dia efa niarana molavoly zay fa dia zay tsy nangatany oka tsy ao anatin'ny fitsara fa za mba mpiaraka tsara eny ara hoafa dia azoko nefa dia zay anoanan'izay tsika fa manampy raha mihitsy amin'ny fanomanana ndraisarehetra kambo mihitsy dia izy nanaovana principaly tsy nisy mpitandro filaminana vera miendramika mata fa dia tazo rehetrehitra zay hoe ny rano namolavolatramramika tao volotera zay rano namolavola tramramika tamin'ny namina mpanaovana piafy zay ny fotsoramramika ezahana mikoteramitsisa ahoana aloha tompoko fanontaniana ny vatany ahoana ny fijerinao satria tsy zaharery na olona vitsivitsy na ny tsikaritra fa ministry ny kolotsaina moa tsy mpanao gazety dikan'izany ahoana ny fijerinao tsy fahatongavany solotena ny ministry mipia communication zany sy ny olafitry mpanao gazety za tsy afaka hiditra am'ilay satria sabotsy sy lahady ny andro nanandro raha ny antso telefôna namina sasany aho fa tsy nentina azo fa tsy fantatro hoe inona ny fomba hafa nasainy natao fa miara-miasa ministeran'ny serasera ihany ny tenako dia nandray andraikitra hoe sady misy ministera serasera eto ny namandramika eto ny namantaogazany tsotrolona eto ka za tsy hanymetsiny an'izan'izy eto tsy anjara misaotra indrindra tompo ono a tsetsatsetsa tsaratra resaka vatropem to misy fampahatiana ataonareo amin'ny raha riasa mikasika amin'inona moa izy io za filoha amboninahitry ny vatropem isa-taona amin'ny herinandro farany amin'ny volana oktobra ny antsoina hoe herinandro ny afatsy zavatra fanao isa-taona zany le izy ka tamin'ity taon'ity ny loahevi dia ratoditra amin'ny hoe ny teny malagasy entina miaro sy manorona ny tena fahaleovantena madagasikara marina dia ao zany ireo tanora mbola tsy afaka mamoaka boky no maharanty miasany miasa sorana ary dia anasana ny besiny maro maikony io indrindra fa ny mpianatra satria hitao ny asa soratra ny tanora ankehitriny ary hitao koa ireo mpanoatra tantaram-piainany sy santonana asa ny mpanoatra ao anaty fandaram-pianarana misaotra indrindra tompoko